Salama tsika rehetra, akory aby, fary manonona ny mbola tsara, akory aby atsika zalahy. Lasa ambarina kely ty, miala tsiny fa somary mena maso kely azony varina tamina matisa teny izy teo, ary tsy afenina fa tena hoe tsy hoe manao sakrifisy fa rehefa manao antony zavatra tony ny safidy manao antony zavatra tony dia be dia be ihany ny zavatra afoina matetika, ohatra amin'izany ny zavatra mahafinaritra rehetra. Mahafinaritra ny mijery tenisy, mahafinaritra ny mijery match foty, mahafinaritra ny mijery aiady amin'ny télé, mahafinaritra anahy mijery reportage, documentaire, rehefa lahady ohatran'izao izy tena feno ny 7-8 ohatran'izany. Dia rehefa manao an'itony dia mila manao tsy hoe sakrifisy aho fa afoina ny mahafinaritra satria fantatra fa mizara fahasoavantsika eto amin'ity fandaharana ity. Zao fananina natao amin'ny valora mihitsy ny fandaharantsika androany satria tsy hoe ny faninana amin'ilay ankiray, ny faninana amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina na taky ny ahoana, fa mba ahafahantsika koa mandrefy ny tsika zany hoe tena tiatsika marina ve ny tsika sa tsy. Satria ny zavatra resaka sy fanaoko amin'ny olona dia zao hoe ary vao tamin'ny nisy fivoriana tamin'ny larobia, tamin'ny lakamisy dia nasaina nanatrika an'io fivoriana io ary nasaina nandray anjara fitenenana. Rehefa tao anatin'io fivoriana io dia zavatra ny anjara fitenenana ndraisiko dia feheziko amin'ny teny anankiray ohatran'izao hoe ny tena olana io zany tsy fivoriana malagasy malgasy fa fanaovana sehatra fanaovana échange ahafahana manao fanadihadiana momba ny resaka fait politique, fait sociaux, économiques et politiques africains zany. Jerena ny dynamique, inona ny zavatra mety azo anticipena, inona ny zavatra mety azo apetraka eo amin'ny indroa isa-taona eo no misy an'io zany hoe isaky ny enim-bolana fa afaka manao travail en cellule indray mandeha isaky ny 3 volana. Dia ny anjara fitenenana ndraisiko dia ny feheziko takan'izao satria nisy vraiment hoe tena large partie zany ny ndraikitra noresahana momba ny kahany Madagasikara. Ary tao anatin'izany fivoriana zany dia nisy olona anankiroa tena nandeha tany Madagasikara 2 volana alohan'ny natongavan'ny président Emmanuel Macron tany Madagasikara. Aza manontany amiko hoe inona statuen'ireo olon'ireo na iza ireo olon'ireo fa tsy autorisé hiteny an'izany. Ny zavatra tena hitan'ireo olon'ireo dia ny corruption, ny autoritarisme, ny centralisme sur toutes ses formes, ary ny abus sy ny faneriterena, oppression sy ny karazana. Efa tsy resahana intsony zany ny hoe fahantrana satria apparemment les malagasy koa araky ny tenin'le raha namana anankiray zay hoe ils se plaisent dans la pauvreté parce que arrive, on se demande le vendredi soir eny an-dalana eny ianao amin'ny capitale zany na tany amin'ny province zay sendra nandalovanay dia revy be
Ary raha misy zavatra tena mandeha ao Madagasikara, eo na hitanao hoe tsy lainga zany le izy de ny hoe ny fivarotana hena amin'ny tsaky, varobarotra eny an-dalana eny formel na informel, ny fisotroana barandalambe amin'ny tomobile na tomobile na ivelan'ny tomobile na eny amin'ny toerana zay non autorisé nefa autorisé, de mampagaga ny olona le izy zany. Ny fanaovana politika malagasy tena complètement hoe muselen'ny fanjakana ny média, quel que soit leur forme zany, na audio io na visuel io na écrit io zany, na presse écrite io zany. De zay zany hitan'ny olona hoe misy an'izay. Fa za rehefa nandray rehefa miresaka ohatr'izany manko de tsy de fanao loatra no manamafy na hoe manara-drenirano fotsiny amin'ny zavatra tenenin'ny olona. Ary zay mahatonga an'le hoe le resaka au niveau fa tsy hoe ty rehetrarehetra ty no atsoina amin'ny zavatra ohatr'izany. De teo nahatonga an'le intervention-ko plutôt any amin'le zavatra anankiroa. Amin'ny zavatra anankiroa, ray voalohany indrindra de zao. Isika zany tsy conscient mihitsy isika malagasy hoe amin'izay zavatra rehetra ataotsika, amin'izay zavatra rehetra ataotsika, angamba ny akoatrany hoe ny asa any am-piasana, iny misy direction. Fa raha hoe zavatra hoe momba ny firenena zany, ampandroso firenena, de tena mba mametraka fanontaniana ve ry Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny ekipany hoe tena hitondrany amin'ny fampandrosoana ve ty zavatra ataoko ty? Tena ahoany amin'ny fampandrosoana ve ty zavatra ataoko ty? Ohatrany to tsy de mametraka fanontaniana an'izany ho le malagasy, ary tsy mipetraka akory ny adevitra amin'izany. Zay ny côté amin'ny fitondrana ho. Ny aty amin'ny mpanohatra indray dia manontany tena ho hoe le mpanohatra ve de tena manontany tena hoe ity zavatra ataoko ty ve de tonga any amin'ny le chemin que je suis en train du moins l'entreprise que je suis en train d'entreprendre, sinon l'action ou les actions qu'on est en train d'entreprendre, mène-t-il ou mèneront-ils, ou mène-t-elle ou mèneront-elles any amin'ny nizaniza opposition eto amboniny tany, tsy fady miteny an'izany, tsy maintsy mieritreritra ny onganan'le fanjakana manelingelina azy ho tonga amin'ny fitondrana. Indrindrindrindra le fitondrana bokabokan'ny zavatra tsy mety ataony. Raha misy ho araky ny teneniko efa hatramin'izay efa ela, fitondrana mora ongana indrindra. Satria ce ne sont pas les motifs qui manquent. Ce ne sont pas les frustrés qui manquent. Ce ne sont pas les gens qui sont en colère qui manquent. Mais il manque quelqu'un qui ose. Non seulement qui ose, mais en plus, manana bonne vision. Zany hoe vision rassembleur. Vision atokisan'ny olona lui-même, la personne ou elle-même. Ananan'ny olona toky amin'ny fitondrantenany, amin'ny expérience politikeny. De eo no mipetraka amin'ny fanontaniana hoe atao amin'le mpanohatra zany hoe ity zavatra ataoko ty ve fa mba nametraka fanontaniana an'izany ve nareo? Alohan'ny anaovana zavatra isaky manao zavatra hoe
Zalahy. Ty zavatra ataontsika ty ve tonga any amin'ny fatongavana hoe mahongana ny andro rajolona. Tsy fady miteny an'izany aho. Tena teneniko anareo zany tsy fady miteny an'izany satria zany no anatin'ny eritreritrin'ny mpanohatra ny fanjakana. Izay mpanao gazety no mety tsy afaka miteny an'izany satria noho ny antony maro samihafa fa miteny noho ny fanadihadiana hoe izany ny eritreritrin'ny olona ao anatin'ny opposition na iza misy anazy eto ambonin'ny tany. De mipetraka ve le fanontaniana hoe ty zavatra ataoko ty ve? Est-ce que ça pourrait mener vers la victoire, vers l'estocade finale, na l'estocade fatale? Alohan'ny ipetrahan'izay fanontaniana zay sy hamalina an'izay fanontaniana zay de tsy maintsy jerena amin'ny parametra maromaro. Parametra maromaro. Ny environnement politique, ny contexte politique. Et ianao par rapport amin'izany rehetrarehetra zany, ahoana ianao? Produit mora amidy ianao sa sarotra amidy? Sasany efa hita zao produit sarotra amidy, de mbola mi-insista ihany manao an'le politique. Vao mainka manimba an'le politique. Vao mainka manimba an'le zavatra tian'ny vahoaka apetraka. Efa tsy tafa fa mi-insista ihany. De tsy mamitsara tena hoe sao de tokony mba izao kosa nanaovana tiana izao. Tsy mipetraka le fanontaniana hoe ity zavatra ataoko ty ve hitondra any amin'ny ity tanjony ty. De rehefa mipetraka zay fanontaniana zay de mipetraka ho azy ny feuille de route hoe zao zany ny zavatra ataoko ato de ato fa tsy minaviguer à vue. Rehefa misy zavatra tsy mety ataon'le fitondram-panjakana de vao mijapy daholo. Azo atao koa ny miprovoquer an'le fitondram-panjakana anao zavatra tsy mety. De fa andrasanao atsy fotsiny izy. Tonga am'le stade teneniko hoe manao izy maty, tsy manao izy maty. Zao mangataka amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina hoe allo za mba hanao interview aminao. Za mpanao gazety ve hanao interview aminao na hanao débat aminao. Za mpanao gazety ve nitedavy mety aminao sa za opérateur économique tany Madagasikara. Sa za investigateur, sa za izy, zay tiany. De zao teneniko anareo, manaiky an'izay demandeko zay Andry Rajoelina maty. Maty dans ce sens potika izy politiquement satria ninona zavatra hitranga eo. De tsy maintsy potika Andry Rajoelina satria fatako hatrany amin'ny aty friction momba azy. De tsy ho sa izy. Tsy manao izy maty ihany koa. Potika ihany koa izy. Politiquement tena nidefy an'le ry fa tsy sa. Ary rehefa ohatra izy sakatra tena mpite an'le ry. Tanareo am'izay ohatran'izay izy hoe mipetraka zany le misy zavatra atao zany de na mametraka tongotra reo hoe invité nianina ry. En quoi cela puisse me concerner par rapport à mes objectifs? Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que j'ai organisé ça? Depuis au moins 1 mois, 2 mois, j'ai pensé à ça. Est-ce que ça fait partie de des étapes que je dois passer? Mipetraka amin'ny fanontaniana. Ary ny mpanao politika manana notoriété, manana autodiscipline, manana rigueur. De tsy maintsy mametraka an'izay hoe ato tsy azoko ametrahana tongotra. Tsy makaria. Principe anankiray tena teneniko anareo foana hoe raha vao mpanao politika no mandeha manatin'olona efa vita izy zay. Aza mieritreritra mihitsy hoe ianao no mavita. Lolovin'ny olona koa ny jeu. Fa raha mpanao politika no tedaviny vahoaka, izy zay le olona. Donc, soyez rares. Soyez rares. Fa zao rehefa tonga le rendez-vous am'le vahoaka aho araky ny teneniko foana isan'andro san'andro
Vous ne devez pas rater ce rendez-vous-là. Vous rateriez ce rendez-vous, vous êtes fini. Io mahatonga an'ilay ianona tsy possible loatra ny iverina. Ho an'le rangahy zay moa zany de davina hidina niveau mitovy azy. Fa niresaka tamiko teto izy tamin'ny Facebook. Fa niteneko izy io olona taonanao tsy ho tafa mihitsy. Ary mbola veriko zany amizao, zany ndray nijenera amin'ny Facebook. Nitady angamba izy hoe amaly azy, ohatra mampame fotsiny fa tsy voalohany aloha tokony hisy eo tava, raha masakisaky manao olona zany. Raha izay en agit pas en fourbe. Ka ny tiako atongavana zany de zao hoe ny zavatra atao rehetra amin'ny zany hoe fandraisana anjara amina zavatra anankiray amin'ny firenena de tsy maintsy fatarina hoe inona no mety ho résultat an'ity zavatra ity, inona mety ho conséquence an'ity à terme ou à long terme. Zao amizao fotoana zao de misy asa tany amin'ny taona 14 tany na efa nisy olona niresaka an'izany Mamiravatomanga zany na tsy. Asa na nisy olona tany amin'ny taona tamin'ny andron'izany professeur Albert Zafy zany de efa nisy miteny hoe misy an'izao, misy an'izao, misy an'izao. Tapitapy koa amizao fotoana zao misy miteny hoe izy no miteny sy le colonel nahasaky an'iny nga Mamiravatomanga voalohany. Gaga ihany ianao tena mba loza zany ary ny fitoriana ataon'ny Mamiravatomanga anaty zany de ohatrany hoe tsy fantatra hoe inona ny ihany. Io tsy hoe miady voalohany na hoe ahoana fa mba jerena ihany le zavatra tenenina sy ny zavatra atao satria manjary sao de lazain'olona ohatrany hoe voatavy koa fa en toute amitié ny tenenako an'izany fa tsy hoe adversité. Fa bon félicitations aloha amin'ny zavatra nataonareo zany raha zay ny fomba ilazana azy. Bon, zay zany na tiako apetraka zay zavatra hoe ny ianareo mpanohatra mba fataro re le zavatra ataonareo hoe ity zavatra ity no ataoko de tonga arity. Tena olana mako rehefa miresaka amin'reto le mpanao politika malagasy reto zany de zao foana navalindalahy. Aza taitra ianao e, aza taitra ianao. Niza efa fantatro, efa zao le kesika mbola tsy mivoaka ary ananina ary de efa fantatro le rono. Ohatra fotsiny zao teneniko anareo rehefa nandamika Emmanuel Macron dia nangataka fiaonana ny opposition malagasy. De gaga be aho hoe ahoana ary zany. De aloha zany le principe anankiray teneniko anareo raha avy ianao no misolicité hoa zany hoe mangataka de soumis ianao zay à des règles, à certaines règles. Règle teneniko io, les conditions apetraky le olona angatanao. Mba meo vola lesa tena mba ohatrohatran'izay. Rapitsa lahy meko fa calme lahy. Tsy afaka miteny anao fa de rapitsa anao zany. Na tongafa ty zao de zao. Tsy afaka mandahy anao na misy fotoana toy ny inona raha tsy afa-tsy makany zao de zao. Ohatran'izay le forme zany. Rehefa mangataka ianao de ny olona no mibaiko sy mametraka amin'ny condition. De nangataka ny opposition hoe iona amin'ny andriamatoa Emmanuel Macron. Mivaly izy io avy any amin'ny Élysée de hoe ohatran'izao ny condition, ohatran'izao ny condition, ianona no mandray anareo. Tsy nindraisany andriamatoa Emmanuel Macron fa directrice Afrique miasa amin'ny Quai d'Orsay no nandray anjareo. Nefa misy am'ireo olonareo manana statut na chef d'État, ancien chef d'État. Na ny parti any ary, rehefa hoe tsy teo zany zareo. De zao lazaiko anareo. Za tsy manambany Andriamatoa. Fatako tsara izy, Emmanuel Blattman. Ary manana ny compétence izy satria ancienne ambassadrice, raha tsy diso tany Nigeria. Tsy manambany azy fa zao.
rehefa ianao zany tokony tonga de mahafantatra hoe ça aurait été mieux stratégiquement d'attendre tranquillement dans un coin et j'aime que les marpères et prendre le temps comme ami. Enfin, inévitablement, ça, une opposition, ni fitondrana français, ça c'est Andriamato Emmanuel Macron. Enfin, dire lavitra, mpanao fanadihadiana lavitra, ao anatin'izany hoe fanjakana frantsay amin'ny renseignement généraux zany. Ny mpanao ny olona formuler ny stratégie globale. Tsy azonao atao mihitsy négliger pour le cas de Madagascar, qui risquerait de péter, na péter, à tout moment, ça va tout. À tout moment. Raha misy zany ka tena hoe sarotra ny mieritreritra hoe harotra ty fitondrana ty, na mandrakizay ty fitondrana ty, na rapitsy ty de midoboka. Anisan'ny sarotra indrindra Madagascar. Zay analyse zay zany tokony ho fantatry reto mpanao politika reto hoe à tout moment ne tire le riz vitantsika e. Satria raha tsy sasatry ny manao tataka. De niandry. Tokony niandry natao. Ary rehefa niandry, de tonga ny hoe ahoana faraisin'ny fitondrana nareo am'izay fotoana zay afaka mametraka condition hoe zay tsy hoany am'izany raha tsy ny filoham-pirenena na farafaratsy ny olona rahana ministra amin'eo aminay. Fa zao, ianao no nangataka. De rahana directeur no nandray anao. On va dire directeur général. On a bien noté. On vous a entendu. Merci. Au revoir. Oui. Nisy olona invité ao anatin'izany de tonga de l'olona tena raha zany kosa tsy mety amiko. Raha zany kosa tsy mety amiko. Tsy afaka nohany. Tonga de niova ny format fomba nandraisana an'ilay olona. Niova ny format. Zany hoe ianao zany rehefa manao raisonnement ana apondra. De apondra ianao zany. Hoe ty zavatra ataoko ty ve mitondra mankany amin'ny azahoako amin'ny Emmanuel Macron iresaka amiko. Raha izany mangataka. Fa manina tsy miandry tranquillement nesitsika. Satria ils agissent en dispersé, de manière dispersée. Tsisy vision commune. Samy miatra samy kadadra dao le za akaiky la France. Tonga avy eo nefa samy milahatra miara mipetraka samy apondra ihany. Tanareo am'izany fa tsy eto zany tsy mitsorony ty fandarany ty hoe satria mpitondra tsy diana de mpitondra foana ny asiny. Non, misy tsy mety koa ataotsika mpanohatra. Tsy ohatra zany efa miteny atsika. Faut qu'on agisse de manière commune, rassemblée, solidaire. Il faut trouver un autre leader, quitte à le créer. Parce que l'acteur n'est plus à la hauteur. Voilà. Lise, bon, ni dire atsika am'izay zavatra zay manko de hoe am'izao fotoana zao misy zavatra mitranga. C'est que ataoko zao les prisons enfer et business, zava-doza koa manko ny zavatra mitranga ao. Tena zava-doza mitranga ao anatin'io prison malagasy io. Ary tena hoe tena zavatra tsy eritreretiny saitsika. Fa ataotsika fandarana manaraka iny fa ty resaka politique ty no tena resahantsika androany. Teneniko anareo fotsiny hoe nareny pénitentiaire reny zany mametaveta vehivavy giatra nataony ralahy. Fa nararotana. Ao anatin'io figadrana io misy olona mivelona amin'ny business.
Anatin'ny figadrana io efa misy olona tsy ao anatin'io an-tany moro intsony fa manana trano ao izy de petraka ao amin'ile trano ianao de manofy ianao mpanao politika haute personnalité politique ianao ambadiky zany. Tamin'ny herinandro zao, tamin'iny herinandro, tamin'ity herinandro ity moa zany. Nisy fikomina nataona mpanao kidnapping mba tsy hanonako ny anarany eny indrindao ny équipe Stéphanie. Nisy ihany koa tao évasion. Avy eny Anosy tsy hita le olona. Olona 4 maty ao. Presque par mois. Bon, firenantsika amin'ny manaraka iny. Misy zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Nga colonel Patrick. En temps normal, zany, hein? Africain, en temps normal, on doit applaudir et féliciter zavatra ataon'ny colonel. Ary en temps normal koa dia tokony hoe miadmirer an'le courageny isika menakavy. Fa misy zavatra ihany zay ity fandarany ity, mialatsiny atoko, mialatsiny atoko, mialatsiny miala fondro. Misy zavatra ihany tokony ho hita sy jerena ao anatin'ity fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina ity. Lazaiko aminareo aloha zany de zao. Efa fissuré io. Sasany miritona an'izy makaty, sasany miritona an'izy makary, sasany makary, fa manomboka rovodrovotra zany Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao fotoana zao. Ary indrindrindrindra mialatsiny. Tena mialatsiny i Andry. Za fa mipromettre anao fa tsy hiresaka momba madamanao mihitsy. Tena mialatsiny i Andry fa tena efa mipromettre anao, efa tena mandainga anao raha tsy mifampiresaka tsika menaka. Satria ninona mitranga de anao raisiko ohatran'izany koa. Takany hoe mamiravatomanga ninona mitranga avanay foana izy. Fa tamin'ity herinandro ity nalevina ny zobaviko, tena misaotra ny haingo sy mamiravatomanga mihitsy fa tena nanao izy. Tena nanao izy ary nampisehony mihitsy ny atao hoe fitiavana amin'ny tantiny Claire. Tena isaorako erapo eratsaina eto. Ragagy nareo amin'izany, faly ny sasany amin'izany, de faly tsy faly izy, tsy faly mibotsona. Satria ninona lazaina de mpiavana zay. Fa ny raharam-pirenena tsy mahampiavana anay. Aleo zay azava. Ka izao, rehefa dinihana zany le zavatra mitranga de rotodrotika, mipotika avao anatiny le fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina. Jerenao ny zavatra mitranga. Ianona manenjika ny anina. De ianona koa manenjika ny anina. Orbaina. Malasabotsy izy, hein? De go zany quartier-ko zany. Tsy mirearea fa amin'ny teny anareo hoe tanànako zany. Ananako olona maromaro any. Ary manana fianakaviana. Akaiky atsy adokisako ao any. Fa ahoana Orbaina reto mapary reto. Lasa alefa mibaina ny sary. Alefa ny sary. Tonga aloha de vao nahita ministra Michel.
et la division. Le parti présidentiel est gangréné par la division. Cela s'appelle Michel. Quand non ça varine non. Faillite al tioa. Ah, mais non, redynamisation, c'est. Hein? Redynamisation, on a le ti. Quand on a le ti, yann, tchiatu, mis député Farafakel ni. Ma part pur et dur. Naoué sénateur. Ma part pur et dur. J'ai tout comme moi, ni fartine. Amin'ny ora re dynamisation io mba tsy hanonako anarany. Fa adinareo samy areo eo zany. Adina vorotsiloza. Tsy ao am'le sary. Tsy ao ngal ty ihany na tsy ao. Tsy ao nga ihany na tsy ao. Zaho hoe normal be le raha tsy ao zany satria manino ma zany manontany an'lahy zany. Tsy copy abaina. Qui Michel a le titre au Premier ministre fait la avec cop ça copia. Hein? Pas que j'ai statistique ça n'est pas vous je le dis. Matia je le dis. Ça ne tire effectivement ça non. Ni nous la faut tirer dans lave dans carré tout le dit. Tirer Michel la spoiler ni. Les spoiler vous dans les ma para de inisi. Ti pasena de mis tubleno. De mis chatsun, de mis chatsun. C'afaka manao ataony izy raha misy olona proche ny Premier ministre satria postan'le Premier ministre ny team vision. Tanareo amizay. Michel la manenjika amin'ny Premier ministre. Premier ministre tsy haiko zay réaction amin'ny Michel la. Mbola tsy hitako. Orinan'izay reto miaraka amin'ny Michel la. Député vehivavy ny vorotsiloza hafa reto. Fosafosa olona fotsiny nataony. Mba tsy hamoaka an'izany eto. Satria za tsy te hiditra amizay satria manahirana lizy. Fitanareo ihany ny vorotsiloza samy vorotsiloza ny tafaraka. Resaka hafa le zavatra. Redynamisation. En fait, izy misy objectif hoe. Mety anao remaniement Andriamatoandro Rajoelina. Alefako melo fa za koa olona populaire ao anatin'le fika. Première erreur fondamentale qu'André Rajoelina risquerait de faire et de commettre, c'est de mettre Michel Premier ministre. Ça, je peux vous garantir. J'avais prévenu André Rajoelina pour le cas de Kouroutambi. Et on y fait un château qui a mis un craï farou fissuré, fractionné, si l'on peut dire. Fantenien quand on a André Rajoelina la souris Kouroutambi. Il terra qu'un problème en nous. Les rangas de moudjuktirik et moudmati. Tu fais non aïwa. Ni moment qu'un échange en matière de conversation. C'est titre de principe. À ma part, le gazette matin, des tchazo tozani, ran lalana, européenne. Sauf un dématura, valmana, non teniam que à voyer. Autorisienne à Mamokazi, t'es avocat. Ils m'ont demandé, bon, avec les poyens à les mamelles à yéné. Ravo, on a une capture à Natao. Mon mandé, ça fait des gamins, je me suis dit que n'est pas la table, aïe, vital, t'as dit, va me panneau gazette, matin, t'es merci, va me demander volume. Nini na soratandanga ao anatiny zavatra le fandanga de ny archive voalohany tonga de automatique be ny capture
Ka nafa fandrangary iny rehefa avy eo, tonga de efa capturé. Fa saingy zao, ny mamoaka azy, en public ny tsy azonay atao, zay mahatonga ny hoe, des fois ne, amy tony aso tony, on souffre. Fa raha olona tsy mahatena zany, tsy mahatana, tsy manana rigueur, tsy manana souplesse d'esprit, hoe matatodono, de isaky ny domin'olona de avoaka ny tia ny resakitsika sy ny tia ny resakitsika zao. Tamin'ny andro namoaka an'le olo zay mbola tsy mpanao gazety a. Heureusement misaotra an'Andriamanitra. Fa raha misaoty ny licence angamba ny tsy haiko. Manahirana zany. Ka rehefa ataken'ny olona anao, nefa le olona vao malomalo ny resaka taminao. Le olona vao malomalo ny angavy anao, eo rangava aza mba asina aloha le anina fa tena mba eo nge araka eto malala, raisiko vavolombelona anao a. Fa andrany amy tenanao fa tsy tafy olona io a. Fa do ny fiangavianao de ekeko. Zao le olona manenjika anao ataony. Bon, tsy an'ny olona. Ny tiako atokavana de zao, efa ela ny tenan'Andriamanitra Andry Rajoelina esory ajanony. Raha ikorotam-by no ataonao de idirana angano anao. J'ai de fortes présomptions. Présomption, hein. Fa rehefa natambatambatro sy ny diniako film mandeha, de en interne ny zavatra mitranga eo. Zay ny dikan'le introduction hoe, en temps normal. En temps normal, hein, on doit applaudir. Dans des faits normaux, par rapport aux actions, cela mérite une considération énorme. C'est admirable. C'est courageux. Fa izao. Tsika zany tsy afaka ny tadio fa ny olona cartésien, ny olona réaliste, dia tsy afaka mihaino ny zavatra tsy hita maso. Ankoatran'Andriamanitra. Fa raha olombelona foana ne mbola miteny, tsy miala avany ny pirofo mitohaka amy tendany. De tia mipirofo raga. De mialatsiny tompoko aloha fa tsy afaky ny ino ny zavatra rehetra zay miseho. Mialatsiny amizay. Za tsy miresaka ny colonel, fa ny avant colonel ny resako, dans colonel et parmi. On était parmi. Adinonareo mpanara-baovao. Tadity teko ty. Adinonareo mpanara-baovao. Ary indrindrindrindra fa ianao Andriamatoa Andry Rajoelina, tena adinonao tanteraka. Fa quelques jours avant ny hoe isamborana an'le rangahy iny ane tao amy birao any Andriamatoa. Korotam-by colonel. Tao amy birao korotam-by colonel. Aza adino zay. Inona ny cause tao? Ary alohan'ny natongavany tao amy birao ny korotam-by colonel, tsy maintsy nisy resaka aloha ho avy aminao. Mifankalala tsara ve reo olo reo satria mifankalala reo olo reo satria ancien gendarme i colonel. Nisy aonareo zany fa mbilazako azy, zay manko mpanahirana koa zay. Satria il y a le fleuri, front office, il y a aussi le fleuri, coulisse. Ary manavaka an'izay sarotra na izara
Ndraindray hoe ahoana ny fomba ilazako an'izany. Haute personnalité vahiny on va dire européenne. Rehefa nahazo ny compte rendu amin'ny tany zay nalehan'le rangahy iny tany. Dia zao ny valiny hoe on est au courant de tout. On est au courant de tout. Ohatran'ny mba sarotra ihany kosa aloha zany hoe miala amin'ny radiolina ary tsy aferina fa sendra amin'ny akodimirana ohatran'izany foana hoe hiala amin'ny Marc-Ravalomanana ve diditra amin'ny radiolina. Tamin'izany aho tonga de nijoro. Non. Non. Fantatro loatra radiolina tamin'izany androany. Ary tsisy afaka mandaha zany na Guirivo na Emile Lavaza. Fa nijoro aho. Nanao volontaire nanampy. Hoe za hiaro amin'ny fitondrana Marc-Ravalomanana. Fa tsy d'accord an'izany aho. Na de contre ary za contre Ravalomanana noho ny abus sy ny autoritarisme nataony tamin'izany andro. Fa au moins zany hita hoe navita zavatra ty rangahy ty. Vita an'ty, vita an'ty, vita an'ty. Nisy zavatra vita zany. Fa raha ity hoa fantatro loatra io. Rehefa tsy mifanaraka tatyany hoe mijoro aho nanampy Marc-Ravalomanana. Mbola velo Guirivo iny. Mbola velo l'Emile Lavaza. Azonareo anontaniana zany, marina ve zany sa tsy marina? Nanao action ve Fleury Rakotomalala sa tsy tena nanao aho? Fa rehefa avy eo miverina samy mifakahazo ny resaka ty, de zavatra hafa amizay mandeha. Am'izao fotoana zao tsika tonga eo akodimirana amizay ndray koa. Miala amin'ny entre-radiolina ve de hiditra amin'ny Korotamby. Sao de mba tsy. Sao de mba ohatrany tena revy mantsina be zany. Misy zavatra zany hoe fatarina zany hoe ahoana ny mode hoanao zany mpanao investigateur, mpanao investigation, zafady toko. De tokony afantatra hoe voalohany indrindra hoe zao zany le zavatra miseho, zao le zavatra ary bandekamako zay. Ancien ministre io no miteny tampoka hoe ole ty mode opératoire-ny alina nely ty ne zany. Io review vao nahitan'io ao izy de zay mahatsara an'le manana hoe olona namana intelligent fa tsy olona n'importe qui. Tsy voatery intellectuel fa intelligent. Tena marina leto zany sotra ny lava ndresy. Eo amizay naveriko amizay izy hoe tena mode opératoire ny capsule ty io ah. Tena tonga saina verina zéro amizay naveriko ny tantara. Totra nefa meo natao mibronde laly erony. Quelques jours après, ariam-baravaran'ny olona ny cocktail Molotov. Aty amin'ny ilany ilay vehivavy manao soi-disant redynamisation. Ato amin'ny ilany le anankiray manipule olona de mitire ficelle. De eo anao gala zany efa informé an'io andray matoa andro radio lafa mandangy izy raha tsy informé.
Satria zavatra tena napiaiky volana ana sy napetra-panotanina fa androany na omaly io vaovavalo hoe mais je me demande il est dans son palais. Il est dans son palais, hein. Il y a voulu, hein. Tous ces gardes du corps sont là. Les militaires, l'armée qui sont là, sont tous fouillés. Arrête, Bassaren, si se parle. Garde du Coran, man la passe. Tu en demandes tout entre la femme, Mano. S'il est par parle. La Sayan, c'est quoi? C'est la Sayan, oui. Ouais, les petits, il faut avoir l'argent. Faut dire, mais si, non. C'est la Sayan, oui. Tap, quoi, tu es France, tu es Mano. You know, c'è la parti politique, parti il n'a pas une digazane. Ça, c'est une dynamisation. Il y a le Pyrénées, là, ça m'a dit des parpales. Ça, hein? Mais ça, rentre na malasa sai na koa anankiray. Manao analyse tsika, manao simulation tsika. Fomba filoham-pirenena koa mampidi-dakana la olona. Ary nefa tadio fa reny zavatra reny matetika mivadika amin'le filoham-pirenena foana. Natao zay nampidina ny Pierrot Rajonarivelo sy Marc Ravalomanana. Efa nitantarako aminareo foana hoe Marc Ravalomanana tsy niexista raha tsy ny Aguily Razanamasy tompoko lahy no nitondra anazy, mibata anazy tany Avoloa. Anisan'izany ny tenanay hoa nanao hoe io no maresy ny asany. Ary mbola notany ny asan'Andriamandrato iny fa tsy naresy ny asana Marc Ravalomanana raha ny tena marina fa nisy alabato be lehibe nataonay tao. Fa mibaboka zany nisy alabato be lehibe nataonay tao mba hampandresy ny Marc Ravalomanana. Mbola velona ny asan'Andriamandrato iny mba miangavy anao tovolahy lazao marina. Ny asan'Andriamandrato no nandresy tamin'izay élection zay. Fa tsy maintsy natao Marc Ravalomanana nandresy mba hanakanana ny fahatongava amin'ny Pierrot Rajonarivelo eo amin'ny fitondrana. Zay tsy mifankahazo mihitsy tamin'ny fianakaviana Florantsiraka ny vadiny. On l'appelle de son surnom Peta. Madame adiniko ny anarany fifazatra zay Peta zay dia zay mahazatra mialatsiny tompoko ifonako le izy. Ka fanaon'ny filoham-pirenena zany rehefa misy zavatra tsy tiano fantatry le olona hoe izy manao amin'io zavatra io, dia misy olona teneniny nampanaovina an'le zavatra. Misy tenin'nga colonel dia ohatra zao hoe efa niresaka taminao monsieur le président Sénat, dia nipitsonina anao dia niteny tamiko hoe teneny colonel aza manaiky influencer ny Mamy Ravatomanga ny décision. Important be zay, hein? Colonel Patrick no niteny an'izay, hein? Hoe teneny colonel manitra ny général Bomba zany. Zany hoe utilisena zany ampiasainy Andriamatoa Andry Rajoelina raha marina zay amin'izay ka zay. Za koa mino fa misy mamarina zay no ny élément eo am-pelantanako à travers ny resaka sy ny karazany sy averiko any tsy azo avoaka aho. Fatafidro an'izay mode opératoire zay Andriamatoa Andry Rajoelina hoe petao avatam-badika. Aza manaiky influenceny zany.
Satria tsy sahiteny amin'ny mamirahavatamaga aja noho ny lesy io. Ok zay le polyclinique. Riko moa be lobe raha teo ngamana. Tsika zany tsy malala hoe marina ve le fivorina nampanatrony mamirahavatamaga an'reto état-major militaire satria. Fa important be le hoe miteneniko anao président Sénat. Hoe zao ne zahatra mitrangato de miteniny filoha ianao. De anao maraina niteny tamiko hoe teneny colonel Fazamanaki impressionné Ngari. Dia le colonel zany am'izao fotoana zao mihinany tady kirarony tsisy samijoro manavitra azy. De tafiditra canal Daoly mindretraretra. Efa nitrango zany efa misy zany ary fomba fa ny olona manakaiky any Andry Rajoelina de mahafantatra an'izany zavatra fa noho ny Andry Rajoelina zany. Ary tsy Andry Rajoelina rery ny filoham-pirenena manao an'izany. Enao nampidiry ny canal de comme si c'était hoe tsy izy nanao an'ilay. Tsy nampanao an'izany mihitsy. Mialao mibraony anao io izy. Tonga any am'le olona anao am'le zavatra. Le olona miteny hoe non. Tsy afaka manao siniana io. Ka ny filoham-pirenena mihitsy nefa niteny hoe oui, notra zao teo mba miblefo koa zany le olona hoe teo masoko mihitsy izy niantso anao. Non izy. Non. Satria naniantony. Vao mivoaka ny bro amin'ny filoham-pirenena anao. De fa atsony le olona an-tananao aza manao siniana iny. De anatrehan'le olona anao ianao ny lasa ratsy. Fizariny galabinao fotsiny. Zany quelque chose zany ny simulation ataontsika na ny dessin ataontsika amin'ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao dia efa fissuré fractionné. Efa tsisy tsony ny fifampitokisana ao anatin'ny fitondrana Andry Rajoelina io. Zany da zany antaniny Andry Rajoelina de zao. Soloko, arasoroko, sady tsy élu akory. Korotamby. Araky ny teneniko anao. Reo olona reo ianao no mamafy an'ireo olona reo. Korotamby zany olona farak'izay malemy indrindra. Rehefa tsisy pouvoir. Asoratra ny afako ny garde du corps. Asoro ny avantage. Asoro tonga de démuni de tout. De eo anao vahita hoe ary tena tsisy puissance tokoa tsy manana le heridika tsony le olona. Fa zany tonga de miteny anao fa tonga de antitra ho azy iny. Fa zao tazona ary tazomy de ohatran'ny hoe mangarom-biby an-tavaka. Mamelona zanabaratra. Efa nisy olona niteny fa tsy niteny le olona. Et que les problèmes en guerre contre le quand les gens ils sont au pouvoir, ils ne m'aiment pas. Ils n'apprécient pas ce que je dis. Rehefa tsy eo vao tonga zay tena marina le hitako fa nitranga le causenao. Io fa zao fa teneniko fa tsy namanao aho io. Tsy namanao io. Opportunité anao amin'ny olona io. Mbola misisika ihany, mbola misisika ihany. Raha zay koa anao Andriamatoa Andry Rajoelina. Azadinonao fa vous représentez, tu représentes. Je nomme une bonne opportunité pour les gens qui sont autour de toi. Quels sont leurs apports respectifs, leurs rapports respectifs? Rien, c'est tout simplement, vous êtes le meilleur. Mettez ça, monsieur le président, tena mettre ça. Bon, il n'en a rien comme ça. Non. Ils agissent sous
sekretena hospice. Fa zay mihitsy ny tena marina. Rehefa mavita zavatra kely dia abotsona ohatran'ny asiana karbonetra ngeda be. Ka mba hivadihan'ny zavatra, misy olona tokony hoe stop. Inko zay. Fa autrement, raha mbola mijanona zany korotamby, ao anatin'ny tapa-bolana, ao anatin'ny ray volana, dia mazava ho azy fa efenao mihitsy zany. Efa miady zany nareo ao anatiny ao. Ianao mihitsy manao enjeo ty satria rehefa dinihana koa ny le resaka ivoly be, sa ivohy be tsy haiko tsony. Fantatra ihany ny olona hoe iza mibloqué an'iny. Noho ny resaka rétrocommission sy ny opportunité zay mety créé ao anatin'le izy. Fantatra ihany. Kanefa rehefa nandeha ny cause, nandeha sony, totrany tsy hita tableau le bandy. Dia tamin'izay fotoan'izay nametra-panontaniana hoe lasenao sa nielanao pa le bandy. Efa misy divorce tokoa ve sa divorce indirect misy olona lasena manenjika. Tsy fantatro. Fa zavatra hita aloha dia ohatran'ny phénomène resampa sy tsiranana tamin'izany andro. Ny zavatra miseho. Zany kosa aloha miala tsiny fa hoe miala aminao dia andeha ibomba ikapsily. Miala tsiny tsisy d'accord amin'izany. Le izy manahirana be. Ho antsika mpanaraka, tokony nataoko émission privée ny émission androany fa raha ohatra nareo zany mba afaka manampy ny fandarana dia apio ireo olona fa tsy matiatoko nareo. Ho avy amin'ny fotoana ilazako ny vaovao tsara aminareo tsy ray nareo fa aloha hitambatra dia amin'izay fotoan'izay nareo fiaira tsara hoe ay kosa tena mba milay le revy mahafinaritra ny zavatra ataontsika miaraka. Satria zavatra tena teneniko anareo raha tsy misy anareo ty fandarany ty tsy velona. Tena lazaiko anareo zany zao fotsiny teneniko anareo. Jereo jirobe reo. Io jirobe ray io jirobe faharoa io jirobe fahatelo eto ny ordinateur mandeha YouTube io zany hoe tena tsy somasoma na jiro fotsiny ara. Ny jiro zany aty andafy tena angamba tsy inonareo angamba raha lazaiko hoe zao na izao. Tena atsitrapo ankafaliana tena lalina ary isaorana anareo mialoha ampio mifandara atsika. Bon, amaka mifanontanianareo aho avy ny Roland Garros. Makasitraka anao avako. Ilay mpamoaka nataon'ny colonel Patrick ve azonareo anaovana fanadihadiana io efa navoakako teo mba manirana io zay Andriamatoa Fleury misaotra toko. Le nouveau leader ne viendra ni du pouvoir ni de l'opposition. Madagascar Karamé zany olona misaina. Bonsoir à toi. Leroux Balita, ta position Leroux a été toujours ambiguë. C'est normal parce que ça, si je ne suis pas ni pour l'un ni pour l'autre. Et le Fleury, back office. Ah, Corinne Pucelas, tu vas bien? Ah, là, c'est une autre personne. C'est un autre personnage. Ok. Ah, ils en donnent ni atome ni... Bon. Il faut nous faire l'homme, tu sais, il atome ni Facebook, si tu as les commentaires, faut dire, saute en Europe de Ay, maintenant, il y a une zone métal à un président. Il y a un monde là,
tsy justifieny langilangiany rehetrarehetra de laza izy fa hoe nany any velany raha mifakaharitra matoky ana tsara fa jereo tsara hitanareo tsara ny arana itsika iny faux complètement faux business nandehanany Emmanuel Macron tany afahan'ny EDF miditra sy miverina pénétrer ao anatin'ny marché ana resaka hoe distribution électrique et pourquoi pas eau potable aussi bientôt amin'ny resaka marché ny Madagascar dika zany raha tonga any Madagascar tonga any amina toerana anankiray ianao inégocier tsy miteny zavatra on parle pas des sujets qui fâchent donc tsy maintsy dokatokafana tsara ianao lambolambona tsara au sens du poil angambany raha zay no itenena anazy ka raha izay no entin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina hoe atout sy capital important des autres teneniko anazy hoe apetrao amin'ny kely fa inona ny antony andraisan'ny frantsay ny opposition raha ohatra tena anatokisany 100 ianao satria araky niteneniko teo hoe tsy maintsy pour le cas de Madagascar qui est dans une situation explosive et à tout moment tsy fantatra hoe am'izao na am'izao ohatra ny volcany izy le any Espagne tsy fantatra fa fantatra fotsiny hoe hipoka de zay no mahatonga ny hoe tsika olona vision pragmatique tsika tsy maintsy raisina ireo opposition reo tsy maintsy enono reo atraiza ny heridrefy non maridrefy afahana mandrefy hoe atraiza ny situation fa de là adira hoe matoka ny Andry Rajoelina 200 ny fitondrana frantsay keneny zamanofy zay manjavatra marina de zao hoe vo maîtrisen'ny fitondrana frantsay entiny amin'ny sangany sy amin'ny orony Andriamatoa Andry Rajoelina karaha vao mitapitapy de vita amin'ny momba aminy zay ny marina donc anjaratsika no malala sy mandinika ny zavatra rehetra sotra betsaka fa tena tsara mihitsy ny nanaovanao ny fanehoana ho an'ny rehetra mifandaharana an'io satria ampitombo ny mpanaraka ny vaovao sotra Adrian Slef any Allemagne angamba zany olo zany bonjour maromaro mifandaharana ho an'ny rehetra toan'io tony an'io sotra betsaka toko fa de tena manome tsy hoe courage fa fazotona le tsy mampanina koa hoe misy critique ihany koa fa au moins mba zavatra mitombona tena raisitsika tanandroa mihitsy fa zay zany ny olatsika hoa afaka mandefa message MP nareo afaka manoratra andraso alefaka atao amin'ny YouTube ny numéro koa de mba hitanareo koa voilà vous avez tout maintenant de afaka manoratra nareo hoe bon zao nanaovanareo azy fa tena tsy afenina fa mila ny fandaharatsika ary mila nyzantsika arak'izay tratra satria tsy afenina tsika koa mba mandray anjara am'izay mety etsika any Madagasikara veloma tokoa mandra-peona sambo tahin'Andriamanitra